mianatra eo a-tongotry Jesosy isan'andro. Miarabantsika tsirairay avy indray a tratra izao fotoana manokan'izay naharatsika ny lesona ho an'ny lehibe mialohandirantsika ny amin'izany dia vavaksika. Tompo Andriamanitra eo mbola misotro anao izay fa mbola afaka mandray an'izany teninao izany indray hianatra azy izay dia mangataka aminao mba hiteny manoloana anay ary koa hiasa ao anatinay tsirairay avy anaran'i Jesosy amen. Lohateny lesona antsika androany a dia manao hoe Jesosy a ilay mpitory fiadanana na mpitory fihavanana. Amaky isika ny Efesiana 2:17 sy ny 18 toy izao mifavoavaky amin'aran'i Jesosy. Ary tonga izy ka nitory teny somafaly milaza fihavanana taminareo izay lavitra ary fihavanana tamin'izay akaiky kokoa. Fa izy no ananantsika rotota fanantonana amin'ny fanahy iray ho amin'ny iray. Amen. Zava-dehibe resaka fiadanana na ihany koa fihavanana ao amin'ny Efesiana izay hita ao amin'ny mpiandohan'ny epistily sy anam-pamaranana azy. Ambaran'i Paoly i Kristy mihitsy izy io ao amin'ny Efesiana 2:2 io. Izy no fihavanantsika ary koa vokatry ny azo fijaliana. Tsy vitan'ny mandrava zavatra zany Jesosy dia ny fifankahalana teo amin'ny Jiosy sy ny jentilisa fa mamorona olom-baovao koa izy izay miavaka amin'ny fifandraisana feno fihavanana sy fiadanana. Tsy midika ho tsy fisian'ny fifandirana fotsiny zany fiadanana zany fa mifanaraka amin'ny hevitr'ilay teny Hebreo hoe shalom dia fahatsapana, fahafaham-po sy fiadanan-tsaina eo amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra sy amin'ny hafa. Ahitana ohatra maro momba ny mampitory fiadanana an'i Jesosy ny filazantsara. Raha nanao veloma ny mpianana izy dia nanafitra sy nanome toky azy ireo sy antsika koa toy izao hoe fiadanana no avelako anareo, ny fiadanako no omeko anareo. Ary toy izao no namaranany an'izany hoe izany teny izany ozy izy no lazaiko taminareo mba hananareo fiadanana amiko. Aty amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana nefa matokia izao efa naharesy izao tontolo izao. Taorian'ny nitsanganany tamin'ny maty dia betsaka Jesosy no nilaza tamin'ny mpianany rehefa niseho tamin'izy ireo hoe fiadanana ho anareo. Dia Paoly amafisina mandrakariva amin'ny Efesiana nifakitsika teo fa mihitatra mihoatra ny fotoana nanompohany teto tany ny afatry Kristy mitory fiadanana. Mitory fiadanana izy na ho an'ny lavitra na ho an'ny akaiky ihany koa ary efa manaiky an'izany fanambarahana izany ny mpino rehetra. Zany sy anao anatin'izany dia mahatsapa fitahiana lehibe. Rehefa mitoetra ao amintsika ihany koa zany ilay mpitory fiadanana dia mazava ho azy fa ny fiadanana no mandrakotra ny tontolo androntsika, ny tontolo mpiainantsika, ny tontolo ny herinandrontsika. Fa na misy aza ny fahasahiranana maro dia tsapantsika mandrakariva fa ny fisian'ny fiadanana-tsaina, fiadanam-po, fiadanam-panahy dia zava-dehibe izay tsy voavidim-bola tokoa. Ny any ahafahantsika mandray an'izany dia eo amin'ny Jesosy irery ihany izay manome antsika azy maimaimpona ary tsy misy voavidim-bola na harena ny fahazahoana azy fa mangataka isika amin'ny alalany vavaka
dia omeny azy, nomeny antsika zay ilayntsika, ary ny fanatrehany feno dia ho eo amin'ny fiainantsika tokoa. Amen. Renay masina tsara indrindra, mbola misaotra anao ny amin'izany lesona nomenao anay io zany. Ianao ilay mpitory fiadanana, ianao ilay mpitory fihavanana, izay mandrava ny fifankalana sy ny fisaratsarana rehetra. Efa nanome toky anay mandrakariva ary namboly zavatsoa mba hananana fiadanana ao aminao. Mangataka aminao izay mba hanaiky an'izany fanambarana izany any mpino rehetra ary mba hatsapa fitahina lehibe, satria fantatray fa ianao ilay Jesosy an'ilay mpitory fiadanana rery ihany no ahafahanay mandray an'izany fiadanana izany. Koa meteza ianao hitoetra eo amin'ny ankonanay tsirairay avy, ary koa amposaka ny fahazavanao sy ny fiadananao aminay. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotra Jesosy isan'andro.